Ya androany zany de resaka mahakasika ny somary teknika kely fa resaka mahakasika an'lay échelle de temps na hoe ny resaka fotoana manoloana ny fitantanana zany firenena ohatra na fitantanana amin'ny entreprise fotsiny na ao an-tokantrano koa ary mety de ny zava-misy zany am'zao androntsika zao de mirifatra be daholo ny zavatra tadiavin'ny olona zany zao na ny tanora indrindraindrindra de zavatra eo ny eo instantané zany zao zava-misy zany hoe raha hijery vaovao de vaovao malaky be vaovao raha anao famatsina anao fampiasam-bola de fampiasam-bola tonga de azahoako vola eo ny eo raha anao karazana mametraka fanontaniana amina zavatra anankiray na hianatra de zavatra tonga de formation eo ny eo tsisy zavatra faharetana intsony zany am'zao rehefa manao zavatra hoe mahareta fa hanana ny soa na hoe miandry ianao de hanana vision lavitra de ny ankizy am'zao tena instantané daholo ny zavatra tadiavin'ny antsika koa raha ny vaovao na manamboatra vidéo ary ianao zao ka vidéo anao lava de tsy manana faharetana hijery an'io ny olona fa ny olona tonga de tiktok raisy valo tsy misy an'zany hoe maharitra ela be zany ka fandrika ihany izy io an'ny firenena satria ny firenena zany de tokony manana zay fijerena lavitra zay na hoe tsinjo lavitra vision à long terme efa somary natsidiko kely izy io teo amin'ny vidéo teo aloha hoe mila manana vision à long terme ianao rehefa mitondra firenena na de hoe ny mandat anankiray ara 5 taona dikan'izany ny zavatra plan apetrako eo amin'ny fitantanana firenena zany de tokony plan maharitra ary lava de lava zany hoe 50 taona 30 taona 100 taona 80 taona fa tsy hoe 5 taona neto dia roa taona ihany a manao zavatra kely de rehefa avy eo manomana ny élection manaraka indray zany hoe tena fomba fijery ary fitretena ny olana à court terme na courte vue zay détailleko anatin'le boky moa le izy hoe fa maninona ny à courte vue ahoana milasa fanamaivanana soins palliatifs sisa ny atao fa tsy mijery an'le fototry ny olana sy ny fototra aretina ianao zany de tahaka an'izay hoe raha ohatra ka manao plan na paikady ny fitondrana marina fa ao anatin'izao fijalian'ny vahoaka zao de tokony hoe misy aloha zany karazana vahaolana miaina ahafahanao misoulager kely an'le vahoaka ary ahafahana koa stabiliser an'le situation fa tsy ampy zay satria tokony miampy foana ny vision à long terme ka raha ohatra ka hoe ny ao amintsika zay manongana na hoe zay vahoongana tonga de tsy mandray an'le tetikasa nataony teo aloha na hoe mandray fa tsy fahita hoe tsy mety de mbola toizana ihany de tokony soratana anaty grande ligne ny atao anaty constitution na tsy haiko zay fomba anaovana anazy fa tokony hoe misy karazana grande ligne zany tsy miova io nizaniza mitondra ary ny firenena rehetra de manana zany ny politique extérieure tokony ny olona tsy miova zany na ny fomba resahan'izy menakavy ara tsy miova zany na karazana politika firy antoko politika firy ary ny eo rehefa hoe politique extérieure de ny zavatra ataon'zareo mitovy daholo ny fomba teneniny amin'io ny ato anatiny izy no France avangy fa raha vao firenena-kafa fa miditra tonga de mitovy daholo ny zavatra resahany fa no manaraka an'izay ny mpanao politika ny antoko politika rehetrarehetra de mirahina zareo rehefa politique extérieure no resahana tsisy dissonance mihitsy zany fa tonga de hoe ohatr'izao ny teknika antsika melenazana andreo de reto tonga de fahavalo foana reto tonga de namana foana de mitovy daholo ny zavatra tenenindreo ary tsy misy de ny zavatra tiako resahana tanaty vidéo ty de zay hoe mila manana zay fijerena lavitra zay tsika ny sinoa ao zao de hoe en 2050 zareo lasa première puissance militaire ohatra zay ny anazy ny américaine puissance anankiroa militaire sy ny économique ny an'ny BRICS manana koa izy rehefa manana vision lavitra be ny an'ny Rusiana nohatr' zany koa hoe ny azy zao ny ankizy resaka fitiavan-tanin-drazana ny azy ny tena tsy azo vonoina satria apetrany mihitsy ny hoe vao misy guerre ary de ny ankizy kely any amin'ny toerana klasy ambany
farany ambany ary de ampianariny hoe misy olona anya miady ho atsika maty ry zareo mamono tena sy ny sisa miady de ampanaoviny kisarisary ny ankizy manoratra ny taratasy alefany amin'ny front na ohatr'izany zavatra ohatr'izany le izy zany hoe mamelona n'lay fitiavan-tanin'razana ao anatin'ny olona ka zany tsy azonao ajanona fotsiny hoe tsy maiky zany fa atao foana tsy maiky ahoana fa dian'izao de mila petraka le bazy fa ny fireglenao ny olana eto misy amin'ity instantané ty tediavin'ny olona tsy maintsy jerena zany hoe mijery an'le problème instantané ianao zany fa mijery koa ny fametrahana ny bazy rehetrarehetra bazy ny fitiavan-tanin'razana bazy ny civisme bazy ny éducation civique bazy ny fitezana maha-olom-pirenena vanina sy ny fandraisana andraikitra fa laha ny andro fotsiny manao ny fireglena ny problème superficiel leto na ny olana zay lazaina hoe ao anatin'ny amehana fotsiny de afaka fotoana fotsika de anongana indray de aza miandry laha ny andro manongana de apetraka manongana de apetraka fa alao le olana fototra mihitsy no vahana zany apetraka na hoe mamandrety olana mena reta de mba apetraka foana le bazy hoe misy bazy ohatran'izao mila apetraka mba ahafahantsika manana fomba fijery za zao raha mametraka inona ny fomba fijeryntsika ao anatin'ny 10 taona na 3 taona na tsisy ary tsisy publication an'izany mihitsiny de io tsy ahafahany manam-pahaizana ho any tsy fisian'io zavatra io tsy ahafahany manam-pahaizana mijery amin'ny resaka militaire fotsiny ohatra zao hiaro tanin'razana ianao inona ny tanjona mba misy famoronana entreprise ao amin'ny tafika ny ny foloan-da misy an'izany hoe génie zany génie zany tena tokony miparticipe fanamboarana infrastructure lalana militaire sy ny sisa hoe trano militaire ny fiarovana sy ny sisa aiza ho aiza ny fanaovana asa fikarohana ao amin'ny foloalinda sy ny défense nationale ohatra tsisy zany hoe ianao hoe zao mba efa navitana moatra basy aiza de gasy ve de tsy hay zany za tsy mino zany ary rehefa tonga aty zay mpanaovan'ny olona mavitako manina ny any amintsika tsisy resaka ohatra hoe fikarohana mahakasika ny zavaboary sy ny fiarovana ny zavaboary misy any amin'ny université fa tsisy fijerena le izy fanaovana lalana eny amin'ny génie civil ny votovorona mba jereo ihany hoe anao filay mijera zao am'le lalana natao reny ny rond-point mahoniana mijery an'le izy hoe lalana voatao de rond-point jerenao tena tonga de rond-point tsy manaraka tsy mandeha am'zay loany hoe atao boribory fotsiny de misy matsony ankizy eny amin'ny polytechnique amin'ny votovorona fa mahay an'izany ny tompokony eny tahaka an'izany ny odego resaka énergie misy ingénieur amina électricité ao mahafantatra tsara mahay manao calcul na distribution calcul na charge hoe rehefa ariva miakatra be de ahoana zany ny tokony atao ahoana ny fizarana an'io manana an'izany tompokontsika fa aza vela atory eo reo fa fo azy mba hahafahandry zareo manana fandraisana andraikitra amin'ny firenena recherche zany rehefa te handroso ianao de ny fampianarana ihany ny vahoaka ny vaindohan-draharaha ary mba jereo ny ireo firenendehibe reo hoe ny firenendehibe ny premier budget de ny éducation foana ankoatran'ny sasany zay mandeha miady tsy akijanona fa ny premier budget tsy maintsy ny éducation ny ao amintsika faralahy zany resaka amin'ny mpampianatra namana ao de tsy voaloha ny aro complémentaire misy efa 4 taona ty arina mbola tsy voaloha ihany de olona mampianatra ve de andeha hoaisitsika raha ny mpampianatra ny atao an'izany mpampianatra zany ny tokony mipetraka ambony indrindra de manaraka ny dokotera sy ny sisa ohatra satria reny ny mpitsabo anao ora marara ianao fa entre parenthèse kely iny ka tiako tenenina le mahakasika an'le hoe fiarovana na hoe ny resaka échelle de temps teo hoe mila manana aijery na ny vision lavitra tsika ary mila petraka izy hoe eto tsika mba tafavoaka mahaleo tena ara-tsakafo fotsiny zao ohatra
ny faritra tsirairay dia maly eo tena ara-tsakafo. Vary ve tompoko dia farana nefantsika manana rano, manana tany mamokatra, fa maninona ingrédient anankiroa reo telo amin'ny masoandro ahafahana mamokatra vary tsara, misy koa ny orana de efa maninona ny vary avy de vidiana anina satria misy mibizina ao anatin'le izy. Menaka tahaka an'izany, menaka ve tompoko de afarana nefa antsika manana tany mamokatra ny palme-riz, huile de palme, ny tournesol sy ny sisa afaka voanjo misy anie zany fa tsy rarahina le izy satria vita gasy. Tsy resaka mahakasika ny toaka sy ny sisa no azo atao, firy ny olona mivelona ao anatin'izany fa rehefa gasy le izy de potehana sy ravaina fotsiny nefa zavatra tokony ho fanotra miangona hikaran'le le économie malagasy zany. De mila manana an'izay vision zay hoe ahoana ny fomba ametrahana an'io ao am'zao fanavaozana zao, ahoana ny fomba ametrahana an'io mba hisian'ny vision tsy miova mihitsy, niza eo, niza mitondra, niza miala, niza voongana, niza misy grande ligne zany tokony mipetraka foana hoe atsika rehefa mifandray amin'ny olona any ivelany de zao foana ny antsika ny fifandraisana tsy miova io. Rehefa zarinao an'izany ny firenena rehetra de manaiky ry zareo fa nga io izy amorcé anao io zany hoe anona raha tsy hoe manelingelina ny fiainana ianao de zay zavatra hafa. Fa zava-misy de tokony misy an'izay grande ligne tsy miova zay mihitsy ary tokony hapetraka izy hoe mametraka tanjony tsika vahoaka malagasy. Nisy nanana an'izy io tao aloha tao raha tsy diso ny Flodite Ratsiraka nanana an'izy io ihany tao anatin'ny boky mena hoe taona 2000 sy ny sisa misy an'ity anina fa io koa tsy misy foana mikapa vavaranjo rehefa misy anankiray manan-kevitra de tsy maintsy misy foana ny olona sasany mandrava an'le sy manapotika an'le hevitra zay avoakan'ny sasany ka ao anatin'izao fotoanany eo zao de tokony tezaina koa ny tanora sy ny ankizy anana faharetana amin'ny effort zany hoe ny valeur zany am'izao de valeur eo aiza ny ahitana vola eo, aiza ny ahitana vola mora, aiza ny ahitana vola tsy mandreraka no manao anazy, aiza ny ahitana an'ity vetivety eo foana zany ny solution de davina fa tsy misy tsony ny valeur an'le asa ao anatin'ny fotoana maharitra sy ny effort ao anatin'ny fotoana maharitra ka raha hitady vahaolana amin'ny firenena ianao tsisy miracle zany fa tsy maintsy miaingy amin'ny zavatra tsy kelikely io. Ary zay de aveliko foana hoe ny fanovana ho an'ny firenena dia tsy maintsy miaingy tsy kelikely io aza mieritreritra ny ahita miracle na iza firenena anampy anao eo satria na isy vola be hiditra reo amina miliara rehefa sika rehetra ny corrompu sy ao anatin'ny kolikoly de very manjavona io ary tsy hita. Rehefa isika rehetra ny mbola mifampikapa vavaranjo amin'ny zavatra rehetrarehetra atao tsy misy firaisan-kina ato anatiny fa mifamono sy manao an'le azy vaiko hoe fratricide le izy zany zavatra rehetrarehetra de mifamono toerana daholo de aza mieritreritra mitafavoaka zany na isy miliara raha hiditra eo amintsika very io tsisy io de lany ihany fotsiny mampibabitrosa ny taranaka any ariana fa tsy tafavoaka velona zany ka mila mametraka an'izay fomba figerena ny échelle de temps zay isika am'izao zany hoe ny échelle de temps on va dire foy atao fa mila mametraka base koa zay fampiasam-bola maharitra tahaka ny fitezana maha-olom-pirenena vanina, fitezana ny tanora, fitezana ny olon-drehetra. Entre parenthèse kely fotsiny ao anatin'ity amaranako anazy de hoe io na resaka ohatra éducation fotsiny ala zao ohatra malaza be mantsy ny TikTok am'izao de hoe ny TikTok fatandremo fa misy ny TikTok version anankiroa, ny TikTok zay any Chine tompoko tsy mitovy amin'ny TikTok avoakany aty amintsika io. Ny TikTok any amin'zareo de resaka fampianarana ny voizinao anatin'io, ny fampianarana arak'asa, teknika kely be da be ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny sisa. Ny aty amintsika fandrebirebena ny avoakany zany hoe karazana dihy sy ny sisa tsy ratsy fa mahavariana de
Rehefa anontanianao zany ny ankizy nisy nanao fanadihadiana tamin'io amerikanina izy zay de nisy koa frantsay nanao fanadihadiana tamin'io hoe sao de mba teknika hamonoana ny taranakitsika izy io de rehefa anontaniana ny ankizy any amin-dry zareo zany de hoe inona ny ataonao rehefa lehibe de tonga de fa miteniny hoe za hanao astronaute hanao karazana asa tena mivaloriser zany satria anarany ao anatin'le tiktok le izy ny lesona ianarana ao anatin'izy io de rehefa anontaniana indray ny ankizy aty amin'ny occident de hoe hanao influenceur na no zavatra ohatr' zany tedavina zany hoe facilité tout de suite facilité ka ny solution de facilité tompoko tsy maharitra zany raisy valo de tahaka ny afo mololo vetivety midedadeda de maty rehefa aveo zay ka jereo ihany le haijery sy ny resaka échelle de temps ao anatin'ity fanavoizana ity hoe ovaina ny rafitra sy ny sisa fa ao anatin'le rafitra asio rafitra manana fototra tsara zany ary manana haijery lavitrezaka zay tokony ho apetraky ny toizan'ny olona na tsy eo tsony ara ianareo amin'ny fitondrana zay fa de atsipy ny teny any ampon'ny mahalala sao fotsy roa reto tsika